Efatrandro teorian'ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika faefatra, fidinana voalohany, mitodika amin'izay vokatra ivokany rehetra. Bololoha hevitra ihany koa no mifantohan'ny filazam-baovao rehetra. Fahinoko azy aloha dia hoe Robinson no mitarika, docteur Robinson. Mety hisy avy le deuxième tour. Deuxième tour aloha tsy maintsy misy aloha fieritreretako. Nandronany reo izy amin'any. Iny aloha sarotra. Sarotra be mame pronostika hoe satria mbola ankoro le zavatra dia sarotra. Amin'ny maro tsy maintsy hisy ny fiodinana faharoa. Mbola sarotra nefa ny hanao tombana ny amin'ireo kandida hiatrika izany. Izavy no hiatrika ny fiodinana faharoa. Anao ahoana ny endriny, iza no hanohana an'izy. Ireo fanontaniana ireo sahady no mandra-piandriny izay vokatra ofisialy no efa mipetraka amin'ireo ady hevitry ny olom-pirenena indrehetra iny. Raha fahinoko azy aloha dia dokotera ny lany Jamzao aloha. Fahitanao azy any amin'ny deuxième tour izy amin'ny fanadina aminy izany Hierra Jonard Mampianina. Mitarika zao aloha tena Robinson zao mitarika. Fieritreretanao izy ny hatrika ny deuxième tour miaraka aminy raha hoe izy ny lany. Ohatrany anahy, raha ohatrany anahy zao mety Nahery, na Camille. Ny fahitako azy aloha amin'izao ohatra nisy deuxième tour ihany le izy. Ny izy ty docteur Robertson sy Hierra ny fahitako anazy. Ireo fanontaniana ireo sahady mandra-piandry izay vokatra ofisialy no efa mipetraka amin'ireo ady hevitry ny olom-pirenena eny rehetra eny.